Rasafindra Tsifarenina mpitantsoratra eto amin'ny fiangonana Rasalama Martiora Ambohipotsy. Raha jerena ny tantaran Rasalama sy ny tantaran'ny fiangonana Rasalama Martiora Ambohipotsy dia mifampitohy sy mifandray satria taorianany nandefonana ny Rasalama Martiora tetỳ Ambohipotsy ny taona 730 dia tsy vitsy ireo izay nanatry maso no niovafo ka lasa mpivavaka. Nandritry ny efa taona ny fananganana ka amin'ny taona 730 no vita tanteraka ny fiangonana Rasalama Martiora Ambohipotsy. Ny 17 Novambra io taona 730 io no nitokanana amin'ny fiangonana ka ny tenany mpanjaka Ranavalona faharoa no tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'izany. Tsara,